Andriamanitra rainay io manantona anao izahay fa ianao no marina mahay manamarina anay, ianao no masina mahay manamasina anay, ianao le Andriamanitra fahazavana mahay manazava ny aty anatinay mba azony manderaka ny sitraponao, dia mitenena fa voninkenanao izahay baka ny fanainao masina hiasa ho ampony tsiraray avy mba tsy hopiainao mpanadimy izahay fa mpakatovo amin'ny anaran'i Jesoa Kristy. Amen. Karazantsara araka an'izao no natoko fahaenina andenin'ny efatra amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahaefapolo ny vakena teo no isy ny afatra mitompo hoanao ry fiangonan'ny malala. Fantanena anankiray no valintsika ao anatin'izany. Mofo inona no tadiavinao? Mety tena angamba ianao hoe fanontaniana mpivarotra eny an-tsena izany, fa mivarotra menakely izy na mofo gasy na ramanonaka, ka hoe mofo inona no tadiavinao? Resaka mofo tokoa mantsy ilay raha eto. Ny mofo voalohany dia le mofo ho an'ny nofo fotsiny, izay ho an'ny tena fotsiny ihany. Ary ny mofo faharoa kosa dia ny mofo ho amin'ny fiainana manontolo, ho amin'ny fiainana mandrakizay. Eo jarantsika ary le mofo voalohany, mofo ho an'ny nofo fotsiny. Eto amin'ity jaomina toko fahaenina ity ihany ao amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo dia mitantara ny namana an'i Jesoa Kristy olona araka ny filazany azy eo tsy omby 5,000 amin'ny alalan'ny mofo 5 sy hazan-drano 2 fotsiny, dia voky tena voky ny olona tsy omby 5,000 ary mbola nisy ambiny 12 sipika. Tonga ho azy zany hoe mofo no namanana azy ireo. Ny mofo tokoa teo amin'ny jiosy tamin'izany dia tena foto-tsakafo andavanandro, manana endrika boribory somary fisaka. Io zany no tena fototra tahaka ny hoe ny antsika vary ny fototra, ary zany moa dia iombonany amin'ny arabo. Zany hoe tena miantoka ny fiainana andavanandro zany ilay mofo raha ambara amin'ny teny tsotra eto. Tena mahavoky. Fa zao tsy maintsy tadiavina isan'andro, tsy maintsy mihinana isan'andro ianao. Ary zay mihitsy no nahazo ny jiosy teto, satria rehefa voky teo izy dia lasa izy, noana indray izy ny apitso, dia lasa azy zareo mitady an'i Jesosy, navita niondrana ny sambo nakany Kapernaume any Galilea, any avaratry Israely zany. Dia rehefa nahita an'i Jesosy ary reto jiosy reto, dia nilazan'i Jesosy mahitsihitsy amin'ny andininy fahaenina amby 20 hoe mitady ahy ianareo, nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana fa noho ny nananareo ny mofo ka voky ianareo. Zany le mofo voalohany eto, zany hoe ho an'ny jiosy zany le mofo nomeny Jesosy dia ilay zavatra ho an'ny nofo fotsiny, ho an'izay avoky azy vetivety fotsiny. Dia ambaran'i Jesosy amin'ny andininy fafito amby 20 fa raha zany ny fomba fijeran'izy ireo dia hozy Jesosy hoe hanina mety ho levina ihany zany tadiavinareo zany, hanina mety ho levina ihany. Raha atao amin'ny teny hafa zany dia zao, ny mampiasa lohany reto jiosy reto dia izay hohaniny isan'andro ihany. Dia zavatra ilaina amin'ny fiainana ara-materialy, aiza ny mipetraka, aiza ny mpafiana, aiza ny elektrisité, aiza ny sakafo sy ny sisa rehetra, aiza ny fiarandianana, zay dia tapitra hatreo. Ka inona moa fa tsy mitovy amin'ny biby ompiany zany, rehefa misy hipetrahana, rehefa mihinana, rehefa salama, rehefa mifalifaly, dia zay. Zay le fomba fisahana voalohany hoe mofo ho an'ny nofo fotsiny ihany. Ka tandremo fa sao dia manao fiainam-biby isika, tsy mitady ho afa-tsy izay ho an'ny nofontsika ihany. Ambaran'ny apôstôly ary amin'ny epistily ary hoe mandeha araka ny nofo fotsiny zany, tena mandeha araka ny nofo fotsiny.
Zany hoe tsy maintsy mihinana isan'andro moa tsika raha mba atsika tao moa manao hoe tsy mihinana isan'andro. Fa ataon'Andriamanitra honoana isan'andro asika mba hatsiaro azy, mba hampieritreritra atsika. Vakeo andiany Deutéronome 9:7 hoe zao ny voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra ao: dia nampanetro tena anao Andriamanitra ka namelanao honoana dia nanome anao ny mana ho anao. Azonareo tsaratsara, tsy isika ny namorona an'io hoe noana isan'andro isika, tsy isika ny namorona an'io hoe mila menana isan'andro isika. Efa planin'Andriamanitra, fantatr'Andriamanitra, izy no nahary antsika, izy nanao an'izany mba hampanetro tena atsika. Asara firy amintsika no mahatsiaro manetro tena dia mahatsiaro an'Andriamanitra rehefa noana. Fa milaza amintsika izany hoe tsy Andriamanitra tahaka an'Andriamanitra isika, dia Andriamanitra feno, fa mila miankina, mila mitady isan'andro, ary tokony hitady azy. Indrisy fa maro tamin'ny Jiosy no mbola ara-nofo fotsiny. Raha nahazo ny manantany anefitra aza, zany hoe le mofo ny latsaka avy any an-danitra, dia tsy hitan'le mahafitahina n'le mofo le mana avy any anefitra ny rotsaka avy any an-danitra. Fa zao no mbola ambarany Sereariany hoe Mosesy ny nanome anay an'io. Dia nahitsiny Jesosy mahitsitsy indray amin'ny 2:30 amin'ny Jaona 9 ihany: tsy Mosesy ny nanome anareo ny mofo avy tany an-danitra, fa ny raiko ny nanome anareo ny tena mofo avy any an-danitra. Tenany sika olombelona koa indraindray na dia efa mba voataza ao azy, nandrotsan'Andriamanitra fitahiana avy any an-danitra. Fa inona moa ny fitahiana aminao? Ianao velonay io. Fa moa tsika mahay mampitempo ny fotsika na dia indray mandeha azy. Isika navita kilometatra maro ka nierendoza io. Ianao sitrana tamin'ny aretina, vita opération, ianao nahazo vady, ianao nahazo zanaka, sy ny sisa rehetra, fitahiana izany tompoko. Aza mitovy fomba fijery amin'izao tontolo izao izy, ny olona rehetra mba mahazo an'izany ihany, fitahiana izany. Misy olona efa tsy eritony izao tsy nahazo an'izany, fa ianao mbola nahazo an'izany noho ny fitahian'Andriamanitra. Esory eo amin'ny fisainana izany hoe tonga ho azy ny zavatra rehetra. Tsy mahita afa-tsy falazavana ara-tsiantifika rehefa misy zavatra miseho. Ka tiakany hoe Mosesy ny anay no tena mahay, avy amin'ny Mosesy le mana avy any an-danitra, na hoe le professeur ny tena mahay matoa sitrana. Afaka miara-miasa amin'izany Andriamanitra. Fa ny fitahiana tompoko dia avy amin'Andriamanitra. Le professeur tena mahay dia mieky hoe mitsabo no ataonay. Fa iza no manasitrana azy? Jesosy no manasitrana. Ka izany le fomba fijery voalohany, mofo ho an'ny nofo fotsiny, ho an'ny fiainana ara-materialy fotsiny. Misy olona nge izany no soatoaviny eo amin'ny fiainana e. Ataovy izay hinanana sy faliana e, ataovy izay libana ka tsy impiry eny eto an-tany. Izany le olona mandeha araka ny mofo ho an'ny nofony fotsiny tadiavina, ka mipetraka amin'ny fanontaniana hoe mofo inona ny tadiavinao? Izany mofo izany ve no tadiavinao? Tsarovy ny tantaran'i Zakaiosy, ilay lehilahy mpamory hetra. Manan-karena sa tsy manan-karena izy iny? Manan-karena, cadre monina izy iny. Tsy mba hoe mpamory hetra fotsiny fa lehibe ny mpamory hetra. Manontany ny ory izany atao amin'ny teny hafa. Ary fantatra satria manambaka. Voalaza ny teny soratra masina hoe mihoatra amin'izay tokony takiana no takiny amin'ny olona. Izany hoe makany am-paosiny dia mihoatra. Fa rehefa nandalo teo amin'ny tanàna ny Jesosy, napetrapetraka izy, inona nataony? Nanino izy? Niazakazaka izy. Ianao ve mahita olona cadre ambony izany, miazakazaka eny masom-bahoaka rehetra eny? Ary tsy nahita izy satria naninona? Foy. Dia inona nataony? Nianikazo izy. Nianikazo ara-baky teny izany fa tsy le eritreretin'ny hafa akory. Izany hoe tena misy filana tao anatiny, tsapany mihitsy hoe manam-bola, manan-karena, manam-boninahitra eo amin'ny fiarahamonina. Fa tsy vitan'izany ka ilay fiainana. Tsy vitan'ilay mofo ho an'ny mofo, tsy vitan'ilay zavatra ara-materialy fotsiny. Tsapany ny fahabangana lehibe. Tsy nalana menatra intsony izy. Ary hitan'i Jesosy sa tsy hitany?
hitany Jesosy anao na dia tsy hitan'ny olona azy raha tena mitady azy. Ka ohatra ka raisitsika izany lesona izany hoe mety maniry tsika hoe misy olona tafita angano eo amin'ny fiarahamonina amin'ny fomba fijerintsika manana ny ara-materialy rehetra, fatadidio fa misy izay mampahantra ny olona io ary fahoriana ho an'ny olona io raha misy fahavoazan'Andriamanitra mandeha satria tsy manan-kantsona, tsy manam-pamonjy izy. Mila ny zavatra ara-materialy sika, fa raha ny zavatra ara-materialy no ataontsika voalohany very isika. Inona kosa ilay mofo fara araka ny fomba fijery fara? Mofo ho an'ny fiainana manontolo, ary izay no omen'ny tompo anao. Na raha ataon'i Jesosy zany ny fitadiavan'ireto olona reto amin'ilay mofo nomeny mba hanazavany aminy ny amin'ny tena mofonaina ilaina amin'ny fiainana manontolo ary ilaina amin'ny fiainana mandrakizay. Ka ny toko fahaenina amin'ity zaona ity, ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny faharaiky amin'ny fitopolo dia mampianatra ny amin'ity resaka mofonaina ity. Tokony ho takatry ny jiosy ihany ity resaka mofonaina ity satria le mofo zany dia efa nampiasain'ny jiosy hatramin'ny pasoka jiosy tany Egypta. Nampiasan'le mofo tsy misy masirasira, izany hoe tsy misy levain. Inona ny hevitra ambadika izany? Tsy mifangaro aritsony fa madio rano. Izany hoe tafasaraka amin'ny Egyptianina mpanjanaka, tsy misy fangejana, tsy misy ota intsony. Izay koa le hoe miala zany le masirasira. Izany hoe tena voavonjy. Izany hoe kisahany Jesosy Kristy manafaka antsika amin'ny vokatry ny fahotany dia ny fahafatesana mandrakizay. Ary izany mahatonga an'i Jesosy Kristy amin'ny andininy fahatelo amby telopolo milaza mazava fa izy no mofon'Andriamanitra midina avy any an-danitra mba ame fiainana ho an'izao tontolo izao. Efa tandrindro n'le mana avy any an-danitra iny fa tsy takatry ny jiosy. Izay ny fahafanomezana avy any amin'ny Mosesy indray. Ary mbola veriny Jesosy amin'ny andininy fahadimy amby telopolo, izao no mofonaina. Izany hoe sady ho an'ny nofo no ho an'ny saina ary ho an'ny fanahy. Sady ho amin'ny fiainana ety an-tany no ho amin'ny fiainana any an-danitra natao maharitra mandrakizay. Iray latabatra mitombotsika rehefa avy eo. Ary izany indrindra no mahatonga an'i Jesosy mampahatsiahy raha nanorina ny fanasany voalohany nandray ny mofo izy. Ao anao izy, raiso, hano, ity ny tenako izay omenao anareo. Izao nataovy fahatsarovana. Iza no tsaronao? Ary antsika tsara ny Matthieu 4:4. Tsy ny mofo ihany no veloman'ny olona fa miteny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Inona zany no veloman'ny olona? Mila mahay mandray tsara tsika. Sady ivelomana ny mofo no velomana ny tenin'Andriamanitra. Tsika tsy hoe eto an-tany fotsiny. Eto an-tany tsika mihinana mofo. Fa sika koa efa any an-danitra. Tongotsika ilana efa misy tenin'Andriamanitra. Ao a, zay aloha tena velona araka ny sitrapon'Andriamanitra. Izany teny izany tompo dia efa hita ary amin'ilay Deutéronome toko fahavalo andininy fahatelo. Vakina tamintsika teo. Efa tokony ho hain'ny jiosy tsara izany fa noho ny tsy finoana no matoa-teny hoe mino io mantsy miverinverina atao amin'ity texte atsika ity. Noho ny tsy finoany dia mofo ara-materialy ihany no ahitany ilay mofo. No ahitany ny fitahiana hitany eo amin'ny fiainana. Fa tsy hoe fitahian'Andriamanitra. Tadio fa tena mihay ny fiainantsika ara-nofo Andriamanitra. Fa misy diso hevitra koa mantsy lasa vongam-panahintsika dia miantony ary ambony ary, tsy mahalala izay aty ambonin'ny tany intsony, tsy mamaky gazety intsony, tsy mahazo miresadresaka aman'olona intsony, tsy mihinan-kanina intsony. Tena mihay ny fiainantsika ary tsy azonao anaovana kajikajy ny fitahian'Andriamanitra. Jereo anie lazaina fa tsy omby 5,000 ilay olona mifahanana. Ny jiosy moa dia sy ny tasinanana amin'ny ankapobeny dia manindraindra ny lehilahy. Ilay hoe société patriarcale. Patria avy amin'ny hoe pater, mahatonga ny hoe paternité, ny maharay na maharay mpianakaviana. Dia tsy saina ny zaza mambehivavy
natao amin'ny tempoly aza dia ny lehilahy lehibe ihany no miditra ao amin'ny trano tempoly, fa eny an-kianja ny ankizy sy ny vehivavy. Dikan'izany ny lehilahy ihany no misaina teto lazaina fa 5,000 mahery. Ka raha 5,000 ny lehilahy dia nisy vehivavy koa azo raisina hoe 5,000 ambonin'izay. Tsy zay ny jiosy dia anisan'ny maronaka andeha kelikely andeha atao hoe telo isaky ny ankonana. Ka raha 5,000 lehilahy ampiana 5,000 vehivavy ampiana 5,000 amitombona telo avy isanjanaka dia ataovy ny compte fa manome 5,000 sy 4 alina zany noho ny vokisan'i Jesosy Tompo tamin'ny alalan'ny mofo dimy sy hazan-drano. Mba ataovy hoe mofo dimy sy hazan-drano 7 zany zaraina 5,000 sy 4 alina. Avao eo ny machine calcule mahita an'izany ka hoe vokin'ny olona amin'izay mbola misy ambiny 2,7. Zany ny fitahin'Andriamanitra amin'ny lafiny ara-materialy rehefa ny fianonan'ny teniny no ataonao voalohany. Angely efa nalety teo nanaiky ireo olon'ireo anarana Jesosy miaino ny teniny, ka rehefa miaino ny teniny dia nomeny amin'izay lay mofo izay mahavoky ny nofony. Zay mahatonga Jesosy manamafy hoe ka tsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinany dia anampy anareo zany. Anakabiazan'ny olona dia mifamatika. Zay hohanina sy tafiana aloha aiza no hohaninay, aiza ny tafianay. Rehefa misy fotoana zay no hitanay any zany makany am-piangonana zany, hitanay any zany manao chorale zany vavaka zany zany anao dekona zany. Afamatika ao le izy koa aiza moa no ahitanao amin'ny fitahin'Andriamanitra. Dia hitanao ry amin'ny ary amin'ny agay ary hoe miasa ihany anao fa tahaka ny manangona karaha manaty kitapo laoka. Toa zay tonga lany, zay tonga lany, tsy mety afa-po, tsy mety mahita fifaliana nefa mba hidiram-bola ihany. Toa fomarana be sady alipandry fa vizaka ihany. Fa mba andramo ke ny an'Andriamanitra no ataonao voalohany, fa ombanao Andriamanitra. Zay nge mahatonga antsika hoe mivavaka amin'ny andro alahady. Dia alahady moa andro inona amintsika andro fahafiry amin'ny anatin'ny herinandro? Andro voalohany. Iny aloha ny voalohany. Mideran'Andriamanitra, mangataka famelan-keloko, mangataka hery. Dia miatsitsika ny andro faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy, fahaenina. Dia hitanao mihitsy zany hoe mombanao Andriamanitra ny asanao. Ka tena miara-nofitsika Andriamanitra fa katsao aloha ny fanjakana. Matokian'Andriamanitra ianao. Rehefa ny fivavahana sy ny fanokonan'Andriamanitra no ataonao voalohany, sarobidy aminao, dia ombanao izy amin'ny fianarana, ombanao izy amin'ny asa fitadiavanao, amin'ny fiainam-pianakavinao. Ry havana, fantatr'Andriamanitra fa mila mihinana sy mitafy ianao. Izy no nahary ianao. Mila fifaliana, mila fandriam-pahalemana ianao. Fa katsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana. Raha mijanona fotsiny amin'ile mofo ho an'ny nofo, le mitafy sy mihinana fotsiny ianao, dia mitovy amin'izao fotoana izao ary ho any amin'ny fahaverezana ianao. Fa tsy izao kosa dia manolotra anao le mofo miantoka ny fiainana manontolo, na ho an'ny vatana, na ho an'ny saina, na ho an'ny fanahy. Zay le antsoina hoe mofonay. Ary rehefa mandray Jesosy Kristy teo anao koa anao dia velona mandrakizay. Dia ny mety an-tananao dia efa mandova izany fanjakan'ny lanitra zany. Fa valiny tsararay ny ampo-mangina ny fanontaniana, mofinina no tadiavinao. Raha manatona amin'ny Jesosy Kristy ianao dia efa nilaza mazava izy izay manatonay tsy mba ho laviko mihitsy. Amen.